zay atsika tsara rehefa nandefa an'ilay taratasy hitavita ho any amin'ny joaba dia ny zavatra voasoratra tao dia efa voafakafaka ny rahavavy taloha teo milaza ny hamonoana apitaka zany tena hoe izay apitaka mihitsy zany ny hamonoana an'ity vadiny Bateba ty. Tatsika kely foana ny sain-dratsy dia nalefa tany amin'ny lehibe mpitarika ady tany zany hoe arisoy aloloha ataovy mafimafy izy miady dia ataovy amin'ny toerana izay tena hoe tokony hahafaty azy mihitsy zany ity taty ilay vadiny Bateba ty zany hoe misy fitaka zany tao efa zavatra efa ny fanarahany Davida sy lehibe an'ilay mpitondra mpitarika ady mihitsy hoe atao izay hamonoana an'ity dia rehefa maty nefany dia laza hoe misy fomba ilazana azy fanamponana an'ilay zavatra ratsy natao zany mba tsy ampisainsaina ny olona hoe fananiny fa natao hoe antsitanareo angao izy nahafaty any Abimeleka raha izy vehivavy mihitsy nandasaka vato fikisoam-bary avy ary ambony dia nilasaka tangozony dia maty dia tena hoe maty tany amin'ny ady zany mba tsy misy miresaka lava hoe maty moko eo anolohan'ny vadiny ihany koa zany dia hoe tatsika moko rehefa reny manambady miaramily reny ihany dia tena tsy mba nanizay ny rahavavy anambady polisy raika zandarma raika miaramila raika dia tena hoe zaty tena tsy mba naniry anambady an'ireny satria tsy nitako mihitsy ny faoriny reny sy fijaliany reny raha vao mandeha mitourné zany ny anao asa tsy hainao na ho faty na ho velona miverina avy ihany dia tahaka izay rehetra dia mpandeha mpiady dia vady aman-janaka vela eo dia lasa ianao mandeha miady dia mba tena hoe hanaromaromana ny fony ny vadiny ty ihany koa zany dia natao nalamindamina tsara ny resaka natao tena hoe par étape mihitsiny prisozozao nahafaty azy nefany misy tao tsokombakombana hoe ataovy an'izao ataovy tena hoe lehilahy mahery mihitsiny ataovy alohaloha mihitsiny izy tena hoe ataovy amin'ny point zay tena hoe hahafaty azy mihitsiny izy dia mandosira ozy izy misy ny teny mihitsy ry ambony ary dia mandosira zany hoe atao izay hahafaty azy tsy hiverenany avy antsony hitatsika amin'izany fa ny ratsy raha fa tafiditra foana eto manko dia tena hoe ratsy tafiditra fahalavana tafiditra fa mitarika zavatra maro manimba zavatra maro tahak'izay ihany koa amin'ny fiainantsika kristiana so ianao ary zavatra mbola misy zany araka ny voalazany rahavavy teo ary tena bentaka mihitsy ny manao an'izany nohony hoe mangala vadin'olona dia asiana ratsy ry mba ho faty ry mba ho azo zavatra misy zany satria miteraka zavatra be da be mila mitandrina tsika satria zavatra ray telo mandavo atsika fotsiny dia tadidio fa mety hanimba zavatra maro ary mety hitarika anao ananao foana ary mety hitarika anao tena hoe sy tokony tenanao ihany koa zavatra kely fotsiny anevany miditra mandavo tsy haiko hoe amin'ny alalan'ny inona ny idirany io tadidio fa iny raha vao tafiditra any tsy hipetraka hoe eo foana iny ihany iny fa mampitombo mitatra jereny zavatra nataony Davida fotsiny mitatra tonga tany amin'ny famonoana amin'ity vadiny Bateba ty zavatra tena mampalahelo nge zany tena mbola misy olona manao totra ohatr'izany ilay fanahy mihitsy mbola misy amin'izao andro iainantsika fanahy mampiasa ny olona manao ohatr'izany fanahy daholo nge manirapiraka ny olona mamono olo ireny tsy tompony tenany ny feo hafahafa ao amin'ny sofiny ao dia toy ny hoe masasa be zay dia mamono jereny nge ilay any Amada tsy mahitsika raha tsy vaty telo tsy mamono akoho mamono olona dia anao hoe mieritretra hoe zavatra tena normal reny olona manaonao an'ireny tena tsy normal mihitsy ka satria izy tsy mieritretra olona mitovy aminazy nge ty olona vonoiny ty satria ilay fanahy manodikodina ny sainy ao amin'ny sainy ao mahatonga manao zavatra ratsy inona moa zany dia fanahy manapaka eny amin'ny rivotra eny ny fanahy ratsy
Dia tsara fa nanomboka ty Desambra ty tsy mahita ve nareo fa dia raha foana faty foana tifitreto faty eto tifitreto fa lindrano tsy mila mitandritsika mila miambina mba afaka mandraka riva mba tsy halavo aty na mety amin'ny zavatra kely amen andao raha meko atsika indray amina dia izay ny raha fafiteo zay fa efa mazava loatra ny zavatra tia ambaraka anatin'izay zany dia amitsika hoamiko sy aminao teny ny Davida efa vita fa tena hoe raisy mihitsy ny toeranao tsy hoe ianao hoe zanga izy ianao hoe zanga mizangazanga maniry vadiny fa mipetraha fotsiny amin'ny toeran'ny Davida fa tsy resaka fitsangatsangana fotsiny ihany fa rehefa resaka fahalavona amin'izay rehetra tsy mety mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ataonao araka ny any amin'ny Korintianina voalohany ihany dia milaza zao ianareo izay milaza fa mijoro tsara ozy izy dia hitandrema solavo Korintianina voalohany toko 10:12 any misy an'izay izo hitantsika na mafisina any amin'ny testamenta vaovao satria ty fahalavony ty tsy olona ray ny tratrany tsy olona ray io na pitarika io na entiny io na dia tena hoe reny lazainao fa pastera tena manana ositra be misy fahalavona foana ngeny amin'ireny na dia reny tena ataonao efa mpivavaka be misy fahalavona foana anatin'ireny kanefa ianao koa ny hoe amo zany dia fa misy ny fahalavona dia lavo dia eo ianao fa ao anatin'izay fahalavona izay indray mila anao mitraka mila anao tena hoe miala mandositra ny hoe ity zavatra nahalavo anaty tsy mahazo ahitsony ity maro ny zavatra mety hoe tady andavo anao mety tsy amin'ny fitsangatsangana tahaka ny misy olo tamin'ny any Davida aty fa mety amin'ny endriny hafa fa zao mila miambina izao sy ianao mila miambina mandrakarivo jerenge Davida raha hitantsika tsara tena natsika daholo ara-dia mety rehetra dia tena manana toepo tsara Davida Davida tena hoe mihaino ny feon'Andriamanitra foana isaky ny anao zavatra Davida tena hoe mitety amin'Andriamanitra foana tao daholo zany fa raha iandro ty zany ny hoe mitety tsy na Davida amin'ny Davida angambany raha atan'ity Samuela faharoa toko 12 ty tena hoe lafo tanteraka nefany izay fahalavony izay nefany tsy mijanona hoe fa hitantsika foana ny tantara fa tiana lazaina so estina ao anatin'ity Samuela faharoa ty toko 12 ty dia ny fiambenana satria amiko sy aminao miteny araka ny lazainy raha vavy hoe ity hoe tsika anatsikafokafona ny zavatra nataony Davida fa ny anao mihitsy ny atsikafokafoana ny atsika tsiraray avy izay maheno hoe ao izao anao dia ambadika ny micro dia Jesosy inona moa zany ny zavatra mety nahalavo mety hoe tsy mitsiriritra vadin'olona tahaka ny Davida ianao fa mety tamin'ny fomba hafa dia nidiran'io tao aminao io fahalavony io dia nitatra amiko sy aminao miteny indrindra fa amin'izao tena andro iainantsika izao tena betsaka ny zavatra mety andavo asy andavo anao ny famaofao eny amin'ny androm-piainantsika eny amin'ny andavan'ny androm-piainantsika eny tena miseho mihitsy tadidio fa ny devoly dia eny foana araka ny lazainy raha vavy teo hoe fantany foana ny zavatra rehetra fatran'Andriamanitra ianao ihany koa malala izy ihany koa malala dia amin'iny fahalalana iny ny andrasan'ny poinsanao izy fitenena izay andrasan'ny kendritohana anao tena nandrasany mihitsy ny ange Davida satria Davida nandafona fa voalaza ny raha vavy teo moa Goliata lavony Saoly arany hafa iny mahita toerana ambisirana foana izy mba tsy amin'ny Saoly azy ireo mpanjaka maro be izay niaby fa tery tamindray nitoraka teny dia tena hoe tamin'ny masony miditra tamin'ny masony alala maso tsy ritana nandavo azy tena hoe natonga azy namono an'ilay vadiny raha vehivavy ihany koa tena hoe tsy sitraka an'Andriamanitra nefa ny zavatra nataony misy an'Andriamanitra iny fa vao nanomboka dia fahita an'Andriamanitra
ny zavatra nataonao trano kosa ianao aza mieritreritra hoe tsisy mahita tsy hitany rahavavy tsy hitany parika tsy hitany ohatr'izao tsy hitany rahavavy ohatr'izao raha nada ohatr'izao tena hoe adinoy ireny rahavavy sy ny mpiara-manify miaraka aminao adinoy fa Andriamanitra mahita aza eritreretina mihitsy hoe misy ny rahavavy mety ahafantatra na mahita anao tena hoe adinoy fa tadio fa hoe Andriamanitra mahita zay fotsiny dia misy eritreretanao hoe hitan'Andriamanitra nge ty zavatra ataoko ty ka lesina ho raisitsika ato dia tena hoe mila miambina mandraka rivotsika amin'ny zavatra rehetra mihitsy na masitsika na mivavantsika na sofintsika miaina ireo nge afaka hidirany daholo inge reo e fa tsy ny masitsika ihany fa zay rehetra ratsambatana ety amintsika ty afaka tafidiran'izay fahalavon'izay. Amen. Voninahitra ho averiko amin'ny Jesosy irery ihany mankasitraka tsika tsiraray avy izay nandray anjara izay rehetra izay nefa mila miambina mandrakarivo terevo tsara manomboka eto tsika dia hijery tara hoe manahoana zany manomboka eto ny taranaka fiainan'ny taranaka Davida ny ankonan'ny Davida manomboka eto tsika dia mijery an'izay dia tahaka izay ihany koa ny fiainantsika atao amin'ny tompio ary marina fa tena hoe misy ny zavatra manaranaka ary izay indrindra mila napahana io misy ny ozona dia renge ndraindray hoe arahay mandreny taloha tany miteraka tsy nanambady dia jereo fa tsy maintsy misy olona miteraka tsy manambady mitovy amin'iny ihany koa ao amin'ny tokantrano na hoe misy olona misara-panambadiana dia tsy maintsy misy olona misara-panambadiana ao amin'iny koa ao amin'ny tokantrano ratsy tapahana izay ozona zay satria efa niditra efa tafiditra dia mitoy makany amin'ny taranaka dia reny le manaranaka dia hoe ty dia raha manaranaka fa dia ny dadabe ndraiky nefa tsy mba nanao zao mary azy zao fa dia misara-panambadiana foana dia tsy aretina ty dia raha aretina manaranaka ohatra hoe voan'ny cancer dia ohatra hoe misy olona voany foana ao anatin'ny ankona ao anatin'ny tarana satria efa tafiditra le izy ny ratsy raha vao tafiditra dia tsy maintsy hoe izay izy mitombo ratsy tapahana ratsy didiny hoe tapahana hatrea tsy hanaranaka ny taranaka tsony lesina ny raisitsika tadidio nefany fa any amin'ny ray aman-dreny mety hiapikany hiatafy any amin'ny taranaka dia renge Davida amin'ny alalan'ny masina ny antombohany satria ny masina nahita ny batrebanandro tery tsy mijanona teo fotsiny fa dia dia tsiritana avy any anaty hoe tsara tare maty jery tsy mijanona teo fotsiny fa nitatra foana hatrany hamonona ny vadiny ty Batseba satsika andany fiasany ratsy ny foambo tafiditra amin'ny lanankiray ny fanaratsy zany dia izay nitatra ka mila miambina mandrakarivotsika indrindra ho ambola avero fa ity dia tsan'olona manko miteny an'ity hoe ty masy ty dia raha mijangajany ty ary misy fahotana tafiditsy ny ty masy ty ary tena zay no manisany tanora amin'izao io fijerevana filma porno io dia tena mampisy fanahy miditra io amin'ny alalan'ny maso fijerena sary tsy manjarinjary io amin'ny alalan'ny maso ity zavatra indrindra fa ity teknôlôjia ity be ny zavatra tokony jerena fa mila mitandrina atsika ny zavatra jereny masy ity fidiran'ny Davida ty vehivavy ty jerevo tsara fa ny taranany dia lasa nanao foana daholo eto zany dia manamarina fa misy fanahy mifindra satria ao amin'ny masiny jerevana io dia ao anatin'izay nefa misy fanahy ao aorian'izay zay le hoe fanahy fijangajangana zany tao amin'ny Davida satria ty ny olona teo amin'ny nahita ihany izy fa tena nitaterahany miarahany vehivavy efa manambady tadidio fa ny olona anankiroa raha vao miray mitambatra tsy maintsy misy zavatra mifanao échange ao mifampiditra ao dia amin'ny alalan'iny
tafiditra any amin'ny raha vehivavy niavy etỳ amin'ny Davida dia niavy any amin'ny raha vehivavy tafiditra any amin'ny Davida dia manomboka eo amin'izay misy zavatra mifampiditra amin'izay eo amin'izay le misy zavatra manaranaka foana dia iny le lazainy le sady ozina manaranaka nefa anatin'iny ihany koa ny fanahy ao anatin'izay koa nefa ny fanahy izany hoe misy fanahy epitapita ifiny zao fa any nany mantsy après an'izao tsika mahita azy fa ny tiana ambary zany dia zao hoe i Davida nefa mpanjaka nefa ny zavatra nataony dia tsy mba mifanaraka maha-mpanjaka azy lesona tsoahana amintsika tadidio fa ny firaisana aranofo ivelan'ny fanambadiana dia fitsangatsangana tadidio nefa ny fahinao vao info amiray amin'ny olona tsy vadinao efa nisy haratsiana tafiditra an'izay ary mety efa misy fanahy-tafiditra ihany koa ao anatin'izay satria ity zavatra aranofo hitantsika ity misy ambadika ara-panahy foana ao anatin'ireny dia Davida nefa niteto dia nanatanteraka an'izay en plus n'izay koa i vehivavy manambady i Batseba vadiny Oria Hetita ary amin'ny andiny fahinana farany amin'ny anaran'i Jesosy ary Davida naniraka tany amin'ny Joaba ana hoe afaizy makaty kely Oria Hetita dia nasain'ny Joaba nakany amin'ny Davida i Oria tsy vitan'izay nefany fa rafa nandriny dia nanananaka raha vesika ndray alina fotsiny nefany dia nanananaka raha vehivavy nefa ny mila manambady dia ho hitantsika tsara moa ny tolony fa tena hoe hadisoana ray fotsiny nefany dia mety anakorotana ny tokantrano mety anakorotana ny taranaka ao hadisoana eto koa zany dia hoe misy kina hadisoana ray aman-dreny ray fotsiny dia manakorotana tokantrano manimba tokantrano manimba jerevy tsara ngeny afaran'ity nesina tokony ho raisina zany dia tsika zany tokony andinika foana alohany ianao zavatra any Davida efa vita ny Davida mpanjaka fa ny lesina tsara tokony ho raisitsika mila manada zay ohatra ho an'izay manambady manasa amin'ny fahady ho an'ny tanora moa mbola tsy hiditra ao anatin'izany ho an'izay tena tapakevy hoe za tsy hanambady tsony fa dia hoe mipetraka amin'izao tatadidio fa ny maso dia mitondra fahotana ihany koa mampiditra fahotana ho an'ny tena ihany koa amin'ny alalan'ny maso fidangadangana amin'ny alalan'ny maso niditra tamin'ny alalan'ny maso ity dia hiatraika hatramin'ny nofo mihitsiny miara-nofo mihitsiny satria hitantsika tsara fa dia miteraka lasa nananana karaha vehivavy lasa ny toe-drazy nefa nandriny indray alina fotsiny hitantsika ny toany eo amin'ny fampito izay mandray dia ny mba matetitetika tsika fa somary zavalava fotsiny ihany